السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله، أما بعد. Dira sivunnaitra atolitsika nitobitsika Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsodrano tsy fandriampahalemana irotsaka amin'ilay malalatsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sy ireo fianakaviany, ireo mpanaradia azy sy izay mbola mifikitra ao anatin'izany sorodalana izany mandra-pahataperina izao tontolo izao. Insha Allah, androantsika dia irasadresaka na ifampatsay amin'ny hoe atao hoe sabr, ny faharetana. Ny faharetana dia toetra tsy maintsy ilain'ny mpino amin'ny finoana, ary amin'ny alalan'izany no mampandeha ny asany sy ny faniriany. Ary ny mpino ihany koa dia tsy maintsy mitazona ny tenany amin'ny fandalovandreo zavatra tsy zakany, tsy malaky miakatra na koa hoe tezitra. Fa ny anjarany dia miandry ny vokatra avy amin'izany fitsapana izany, eny fa na dia ho ela ary aza izany. Ary ny mila mifanatrika amin'izany fitsapana izany, eny fa na dia mavesatra tahaka inona ary izany. Mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam miteny izy manao hoe was-sabru diyadu. Teny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ny faharetana dia mitondra hazavana, ary ao anatin'izany faharetana izany dia misy zavatra roa no mifono ao anatin'izany. Voalohany dia ny makasikasika ny fiainana eto ambony tany, ny mahavoajanahary ny fiainana eto ambony tany. Allah dia tsy nanao izy io toerana azahoana valisoa, fa nataony kosa ny dunia dia toerana fitsapana. Ary ny faharoa dia ny makasikasika ny imany. Ny imany dia fifandraisan'ny olona eo amin'ny Allah, ary tsy maintsy manaiky ny fitsapana mandalo eo amin'ny tsirairay avy. Allah subhanahu wa ta'ala miteny amin'ny Quran manao hoe ahasiba an-nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Miteny izy manao hoe mihevitra va ireo olona fa avelana hiteny izy ireo hoe mino izahay ka tsy ho tsapana izy ireo. Ary mbola miteny izy manao hoe walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Amin'ny suratul Ankabut verset 1 sy 2. Ary mbola miteny izy amin'ny faharoa manao hoe notsapany tokoa ireo talohan'izy ireo, ary tena fantatry Allah ireo izay nilaza ny marina, ary fantany ihany koa ireo izay nandainga. Mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dia maneraka antsika na koa hoe mampirisika antsika amin'ny teny manao hoe izay olona miezaka ho hanam-paharetana dia ataony Allah manam-paharetana tokoa, ary izany faharetana izany dia zavatra na koa hoe fomba amantarana ny lehilahy iray fa izy dia matotra. Ary tsy misy olona nomena hatsarana mivelatra tena tsara mihoatra ny faharetana. Lesona azo tsoatsika amin'izany dia miteza antsika mba ho toy ny olona iray izay miezaka ho hanam-paharetana, eny fa na dia mafy aza ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainana. Ary mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dia fanampirisika antsika ary ifanagome sosokevy-antsika amin'ny teny manao hoe izay olona miezaka ho hanam-paharetana dia ataony Allah manam-paharetana tokoa. Zay sy izay no fampasiavantsika androany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.